Mampitomboina ao aminareo ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotra ny tomponay sika ry havana malala raha mbola omeny ity tombonandro vaovao ity indray dia alarobia 5 ny volana Martsa taona 2022. Mbola mibadona tantsika ny loha-hevitra manao hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Andeha sika ry havana malala hitsangana isaotra sy dera ara-me voninahitra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakitsika ny salamo 400 ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny 5. Salamo 400 ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny 5 izany. Andeha sika ry havana malala hanandratra ny feontsika hideran'ny tompo amin'ny alalan'ny famakitsika izany salamo efa voalahatra izany. Menaran'ny tompo manao hoe: misaoran'i Jehova ary fanahiko, Jehova Andriamanitra, lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy voninahitra ny fitafinao. Mitafy ny mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay, ary mametraka ny raindraindria ny tranony amin'ny rano, sady manao ny rahona ny verina ho kalesiny, ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra, ary manao ny rivotra ho hirany sy ny lehilahy ho mpanompony. Nanorona ny tany tambon'ny fanondrenana izy, mba tsy etsehany mandrakizay dory. Amen. Ivavaka isika. Indreto izay Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ianao, miondrika eto anatrehanao izay tompo, manoloana ny fahalebiazanao, manoloana ny herinao sy ny voninahitrao, ary miondrika eto anatrehanao izay amin'ny mampanjaka sy mpitsara marina anao. Ndreto izay tompo manaiky tanteraka izahay, fa Andriamanitra lehibe tokoa ianao, ary rariny loatra ianao tompo raha hideranay amin'ny alalan'izany tononkira-panahy izay nivetesinay tamin'ity marainay ity. Isaotranao raha izay Andriamanitra, fa noho ny fahalebiazanao, noho ny fahasoavanao, noho ny fitahinao, ndreto izahay tompo, mbola veminaina soamantsara indray, ka omenao ity maraim-baovao ity izahay, ary eto amin'ity tempolo masina ity Andriamanitra, no hanomboanay ny androm-piainanay, ny tontolo andronay, ka isaoranay ny anaranao izany. Tompo-pahasoavana omenao anay izany, famindram-po omenao anay izany tompo. Betsaka tokoa ny naniry izao fotoana izao, betsaka ny kiasa hamonjy izao fanompo-pivavahana izao, fa noho ny fitiavanao Andriamanitra, ny tehirizinao izay ka tonga, ny voatomanao izay, taominao izay ka tonga eto amin'izao temponao masina izao. Saotranao izay tompo, manoloana izany fitiavanao izany efa, dia ndreto izay efa mpanota mahantra mandrakariva. Ary amin'izao vanim-potoana ny karemy izao izay Andriamanitra, hiatrika izany izay manomboka amin'ny alahady, mibebaka eo anatrehanao izay, mifony eo anatrehanao izay, mivaly eo anatrehanao izay tompo, miaiky izahay fa mpanota, tsy mendrika akory izahay ny fanatrika aminao ilay Andriamanitra fahamasinana, ilay Andriamanitra fahamarinana, ka mifona aminao mandrakariva izay tompo, ny amin'ny tsy fahatanteranay eo anatrehanao. Ko adiovy ary ny foamampananay tompo, hamasino izahay ary mamela ny elokay, hiatrika izao fanompo-pivavahana izao izay, dia ny fanainao masina hiasa ao am-pony tsirairay avy, mba ahitany zava-tsoa avy aminao indray, ka tsy tahaky ny idiran'izy reto tompo, ny alany amin'izao tranonao izao, fa mandray vatsy-panahy avy aminao izy ireo, ary mandray toromarika avy aminao. Dia raha laza voninahitra tompo, dia asandratra eo anao rery and'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra Jesosy. Amen. Ankehitriny Andriamanitra, dia tonga amin'ny fotoana izay ivon'izao fanompona izao izahay, dia ny andrenesanay ny teninao Andriamanitra, ity ny mpanomponao raha hamaky ny teninao, ta io mba tsy solatsaka, tsy sodiso ny teninao Andriamanitra, ary rakofo ny fanainao masina
ny mpanomponao. Andre ny afatra avy aminao ihany koa tompo reto mpanomponao reto, dia sokafonao tompo amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fon'izy ireo, ny sain'izy ireo mba hatakara ny teninao Andriamanitra, ary tsy ho fahalalana ho azy fotsiny amin'ny teninao, fa tena iainana sy velomany tokoa ary tombony amin'ny finoana. Dia mitenena tompo araka ny fombanao, fa vonika iaino anao indray, izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'ny tian'io tia ry havana malalo amin'ny tompo dia ny filazantsara araka ny Matio 7. Matio 7 raisina manomboka eo amin'ny 17 ary atsahatra eo amin'ny 12. Filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Matio 7 17 atsahatra hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona ny batisana izy, dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoazy avomendrika ny fibebahana ianareo. Ary aza manao anakapo hoe: manana ny Abrahama horainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'reto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Izao dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izao, ka tsy mendrika hitondra ny kapany azy ao. Izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, eny an-tanany ny fikororoany, ary izy hanadio tsara ny eo ampamolohany, ka hanangona ny variny ho any tsopotra, fa ny akofa sy ny mololo ho dorana amin'ny afo tsy mety maty. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo hatrany ry havana malala ny fahasoavana ho ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Matio 7 ny 17 hatramin'ny 12 no zara-mofinaina ho antsika amin'ny tia anio ity. Matio moa no manoratra ity filazantsara ity. Matio na antsoina ihany koa hoe Levy. Ary fantatsika tsara ny asany Matio talohan'ny apôstôly anazy dia mpamoretra i Matio, ary nanana fifandraisana tamin'ny fanjakana Romanina izy tamin'izany fotoana androany mampamoretra azy zany. Nisy fifandraisana matotra taon'ny Matio sy ny Romanina. Mazava tsara eto fa ity filazantsara araka Matio ity dia soratana ho an'ny jiosy, zany hoe jiosy iringiriny, ary Matio ihany koa dia jiosy iringiriny manoratra izao filazantsara izao. Ary amin'ny mahajiosy any Matio zay samy mahajiosy anoratana ity filazantsara ity dia misy voambolana jiosy, misy fomba fiteny jiosy, misy teny mampiavaka amin'ny jiosy no hita eto amin'izao filazantsara soratana Matio izao. Ary anisan'izany fotsiny ilay hoe fanjakan'ny lanitra. Fanjakan'ny lanitra eto nampiasaina tao Matio satria jiosy no resahana ao anatin'izany. Faramderany amin'ny filazantsara hafa ohatra ny amin'ny Lioka dia milaza fa i Lioka dia resaka manoratra ho an'ny reo jetrisa, ary ny fomba mpanoratra Lioka ihany koa dia mifanaraka amin'izany olona zay antefany zany afatra izany. Fa eto amin'ity toko fahatelo ity havana malala dia miresaka indrindra ny nataon'ny Jaona mpanao batisa eto. Jaona mpanao batisa moa hitatsika tsara fa akoatra ny mpanao batisa azy dia izy ihany koa dia mpitory teny Jaona mpanao batisa, tena mpitory tena any an'hevitra ity Jaona mpanao batisa ity. Hitatsika eo amin'ny 1 zany. Ary tsy vitany hoe mpitory teny ihany dia Jaona mpanao batisa ity fa izy ihany koa dia anisan'ny mpaminany, zany hoe taoriana kelin'ireo mpaminany tao amin'ny testamenta taloha. Mety heverentsika ireo mpaminany lehibe sy ny mpaminany madinika, dia Jaona mpanao batisa anisan'ireo mpaminany hita taty amin'ny testamenta vaovao ihany koa izy ity. Fantatsika tsara tory havana malala amin'ny tompo fa lay batisan'ny Jaona eto dia ilay antsoina hoe batisan'ny fibebahana.
le batisan'ny rano. Ary araky ny teto dia rehefa nanatanteraka ny batisy eto i Jaona dia hitatsika eo amin'ny andinin'ny fahafito fa no nahita ny fariseo sy ny sadoseo marina nanantona ny batisany, izany hoe rehefa nanao batisa i Jaona dia lina ihany koa reto fariseo sy ny sadoseo reto, lina ny amin'ny hoe manahoana tokoa zany hoe batisa Jaona izany. Reto fariseo reto avy namalala dia anisan'ny atoko-pivavahana anankiray tao amin'ny jiosy, ary olona manam-pahefana tao amin'ny jiosy, olona mahay lalàna, mahay ny soratra masina, ary ao anatin'ireo ankoa moa le hoe mpanorandalàna. Fa ny mampiavaka azy amin'ny fariseo sy ny sadoseo izay mampiavaka azy eo, ny sadoseo dia tsy mino ny fitsakana ny tena ny maty, ireo zany mampiavaka azy fotsiny eo. Fa izy ireo dia samy olona mpakatolo lalàna, olona mianatra lalàna ary mahay tsara ny lalàna ao amin'ny soratra masina, indrindra moa ny amin'ny raha fampiresaka hoe soratra masina dia ny amin'ny didy folo ny amin'ny didy madinika rehetra izay voalaza ny amin'ny testamenta taloha, ary arahany amin'ny atsipiriany mihitsy izany didy izay voalaza izany. Ary reto izy dia reto fariseo sy ny mpanoran-dalàna reto sy ny sadoseo reto dia mitsikiro mandrakariva hoe inona indray ny zavatra ataon'izy ireo. Ny zavatra ataony reto mantsy dia zao rehefa namalala, mitsikiro reto fariseo sy reto sadoseo reto hoe tena manaraka tsara ny lalàny Mosesy fa izy ireo, tena manaraka tsara satria Mosesy lay atao hoe lehibe indrindra teo amin'ny jiosy ary nanomeny lalàna tena manaraka tsara an'izany fa izy ireo. Zany zany reto manara-maso mandrakariva, ary hitatsika mandrakariva fa na tamin'ny hasafan'ny fony Jesosy dia mitsikilo mandrakariva ny fariseo, mitsikilo mandrakariva ny sadoseo, reo manam-pahaizana jiosy, reo manam-pahefana jiosy hoe inona indray ny zavatra ataon'ity lehilahy ity mova izy io manipaka ny amin'ny lalàny Mosesy, manindraindra ny lalàny Mosesy, izany no ataon'izy ireo toa eto amin'izao soratra masina izao. Fa eto le havana malala dia mazava tsara eto ny apetraky Jaona mpanao batisa, ary teny entitra tsara. Hoy izy mivakiny eo amin'ny andiny manaraka eo hoe ry taranaky ny menarana, iza nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho ahy. Eto zany reto jiosy reto dia efa mahafatapatatra hoe izao ny tena fahamarinana, efa mahafatapatatra hoe izao indray ny rivo-baovao mitsokany amin'ny famonjena, aika tsy voaterina any amin'ny lalàna ihany, aika tsy voatery voageja any amin'ny lalàna ihany, fa efa manomboka me misokatra ny sain'izy ireo misokatra amin'ny fahazavan-tsain'izy ireo halala marina hoe aiza ny tena misy ny famonjena. Ry taranaky ny menarana, iza nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Ilay menarana eto dia mampantsiaro antsika ilay tantarany Genesisy. Matantsika tsara ilay tantara fa ilay menarana iolatsiny hoe menarana ela, ilay devolo sy satana, le namitaka ny olombelona voalohany tao amin'ny Saedena. Rehefa namitaka ny olombelona voalohany izy ireo dia tafasaraka tamin'Andriamanitra, tsy nino ny tenin'Andriamanitra, tsy nanaiky ny tenin'Andriamanitra, tsy nakatony ny tenin'Andriamanitra, ka vokatrizay le tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra izay natsoina hoe fahotana. Ka eto zany dia hoe niadra tamin'ny olombelona rehetra ny fahotana, niadra tamin'ny olombelona rehetra ny ozona, vokatrizay tsy fakatoavana n'Andriamanitra izay, vokatrizay tsy finoana ny tenin'Andriamanitra izay, ary vokatrizay filatsahany olona tao anatin'ny fahotana izay dia tonga tao anatin'ny olona ny fahamaizan'Andriamanitra, ny fanamelohan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafatesana sy ny ozona. Ary eto zany dia hoe ry taranaky ny menarana, iza ny manoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Le fahatezerana eto avana malala dia milaza mihitsy hoe iza no afaka handositra ny fahamaliana hataon'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra dia mamaly ny olona ny ratsy, mamaly ratsy. Rehefa manao ratsy ny olona, ary zany any amin'ny Deutéronomiste, rehefa manao ny ratsy ny olona dia ozona azy fahafatesana no anjarany olona, kapohan'Andriamanitra ny Israely. Ka zany eto le havana no hitantsika eto amin'ity soratra masina ity. Ary manarak'izany ihany koa eto leto jiosy reto dia olona mirehereha fatratra amin'ny mahataranaky Abrahama azy. Mazava tsara eto le teny Jesosy hoe manana Abrahama ray anay izahay. Zany hoe reto jiosy reto dia miantehitra amin'ny firazanana hoe amin'ny mahataranaky Abrahama anay, amin'ny maha olon'ny fanekena anay, amin'ny mahafirenena voafidy anay dia miantehitra amin'izany reto jiosy reto. Hany ka ny olona eto izao hoe na dia manao izay sitrak'Andriamanitra aza dia toa hiverina fa mety foana ny zavatra atao satria avy amin'ny vahoaka voafidin'Andriamanitra, avy amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ary zany eto rehefa namalala no mampiseho fa tsy maintsy miofo amin'ny fivepahana. Inona zany no andrasana sy takiana
amin'reto vahoaka tsoso reto araka voalaza eto amin'ity dia ny fibebahana zany eto zany ny takina araka eto amin'izao soratra masina izao ny fibebahana ary zany no kendrena amin'ny batisan'ny jaona ny batisan'ny jaona dia mikendra ny olona ho amin'ny batisan'ny fibebahana hatonga ny olona hamoa voamiendrika ny fibebahana araka ny teo amin'ny andin'ny fahavalo io zany ka le fibebahana resahana eto a raha mijery amin'ny teny fototra dia milaza mihitsy ny hoe ny fibebahana eto a dia fiovana tanteraka misy fiovana tanteraka ao ary misy fiverenana lalana fiverenan-dalana raha nandeha tamin'ny akavananao a tsy tokony nandeha tany ao fa miviry anao raha ho any amin'ny tokony akaviny lalanao a misy fiverenan-dalana zany hoe le fibebahana resahana araka ny teny fototra eto a dia miresaka mihitsy hoe le fiovana ra-tsaina miova mihitsy le toe-tsaina le fiovana toe-pon'ny olona miala tanteraka amin'ny mahazatra miala tanteraka amin'ny tsy fahamarinana ary ny tena manana le hoe fibebahana eto hoe fiverena tanteraka amin'ilay fahamarinana amin'Andriamanitra izany eto zany le fibebahana eto ary zany eto notakina amin'ilay tsoso teto lay fiverena tanteraka ao amin'Andriamanitra lay fiverena tanteraka amin'ny finoanan'Andriamanitra lay fifikirana tanteraka amin'Andriamanitra fa tsy zava-dehibe intsony lay hoe fitandremana ny andro sabata le fitandremana ny lalàna sy ny sisa fa ny tena zava-dehibe dia hoe le fiverena tanteraka ao amin'Andriamanitra zay natao hoe fibebahana le fiovana ra-tsaina le fiovana toe-po tanteraka ary mifanitsy amin'ny maha-kristianina izany ny takina eto amin'izao a batisan'ny jaona izao ry havana manalo amin'ny tompo izany indrindra ihany koa no takina amintsika avoakan'Andriamanitra ankehitriny izany no takina amin'ny mpino kristianina amin'ny fiangonana dia ny fiverenanao tanteraka amin'ilay fahamarinana lay fiverenana tanteraka ao amin'Andriamanitra ary aseho amin'ny alalan'ny fiovana ra-tsaina izany fiovan'ny toe-ponao zany zay la toa hoe mibebaka ry havana malala zany no andrasan'ny tompo amintsika ihany koa ka tsy zava-dehibe intsony zany lay hoe fanarahana fomba fotsiny ihany le hoe mibebaka eto zany ry havana malala raha zatra nangalatra ianao fa iny raha zatra manao atsiravina nasan'Andriamanitra ianao rehefa mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ianao rehefa tena miaika eo anatrehan'Andriamanitra ianao a dia tsy mamerina izany tsony ianao zay natao hoe fibebahana ry havana malala ny hoe fibebahana zany dia tsy hoe mamerina indray ianao raha pitso mamerina indray ianao raha vakapitso mifony ianao dia mamerina indray fa ny hoe fibebahana dia fiverenana tanteraka natao hoe fibebahana dia fiailana tanteraka amin'ny mahazatra fiova-tsaina fiovampoa zany takina amintsika ny amin'ilay fibebahana ry havana malala fialana tanteraka amin'ny ratsy ary hoe tena mahafo tanteraka ny faratsy zany natao hoe fibebahana ary zany ny takina amintsika fiangonana hiatrika amin'ny andro kareno tsika manomboka amin'ny alady ry havana malala ary zany no takina amintsika ny ananatsika fiaikena tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra fiovana tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra zany no andrasan'ny tompo amintsika fa ny manaraka izay resahana eto amin'ity soratra masina ity ihany koa ry havana malala anisan'ny tena mavesa-danja hitantsika eto ihany koa dia izao hoe ny akony sy ny tsy fetezana tsy fahavonona hibebaka tonga aminao ny fitsaran'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahafolo izay anisan'ny tena mbola teny entotra mafy tenen'ny jaona eto hoe minaran'ny tompo manao hoe ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapahina ka atsipy any anaty afo eto zany dia ilay hoe ho kapahina ary atsipy any anaty afo io zany dia miendrika ilay fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny avy ka raha miresaka hoe fitsaran'Andriamanitra isika eto na dia mbola tsy asehon'ny teny fototra tsara eto hoe fitsaran'Andriamanitra fa nefa ny ao ambadika koa dia misy hevitra fitsaran'Andriamanitra hoe kapahina atsipy any anaty afo ny fitsarana eto zany havana malala raha ny teny fototra dia misy anankiroa ny hevitra fonosiny fitsarana eto ny hevitra voalohany dia hoe fitsarana dia fanamelohana fa ny faharoa ny fitsarana eto a dia misy fanavahana eo a ary misy a fanasarana reo anankiroa hoe havana malala no resahana vao miresaka fitsarana amin'ny teny fototra hoe fanavahana fanasarana fanamelohana ka eto zany raha ity teny jaona mpanao batisa ity amin'reto jiosy reto a dia miresaka indrindra ilay fanavahana hoe fanavahana fanasarana tanteraka ny olona zay tsy mamovoa tsara ny amin'ny fibebahana ny olona zay tsy miova ny olona zay tsy miova toe-tsaina ny olona zay mbola manaraka ny fanaon'ilay ratsy zany ilay resahana eto a ka ny olona amin'izany no avahana ary atsipy tanteraka any amin'ilay ratsy any amin'ilay afo mandrakizay ary zany ilay voalaza eto amin'ny andininy farany eto ilay hoe fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty
tsy mety levona. Ry havana malala amin'ny tompo, ny andrasana amintsika ankehitriny ny fibebahana, fekena elo, fialana ny faharatsiny noho izany tsy ny fombafomba, tsy ny fihetsiketsika ivelany fotsiny ihany, tsy izany no idirantsika amin'ny fanjakany lanitra. Ry havana malala, tsy ny titra omenantsika hoe zao anefa dekonne, zao anefa navita manda zao e, za nefa lohan'ny sampany, zao ne any amin'ny fikambanana manaraikitra ao amin'ny fiangonana. Tsy zany ry havana malala, fa mitovy amin'ireo jiosy eto antsika. Mana ny Abrahamo rainay izahay, zany zavatra nanolohan'ny jiosy teto hoe miantehitra fotsiny amin'izany taranaka izany, miantehitra fa zanaky ny fikasana. Tsy zany ry havana malala no azahoantsika ikelentsika ny fanjakany lanitra, tsy ny titra nanantsika, tsy hoe taranaka mpitandrina isika, tsy hoe taranaka mpivavaka isika, fa ianao miaika eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fahatanterahanao, ny fiovahanao tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, fiverenanao lalana ho amin'ilay tena fahamarinana. Izany no andrasan'ny tompo aminao. Ry havana malala amin'ny tompo, noho ny famitrampon'Andriamanitra amintsika, noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika, dia miala amin'ny amintsika mandrakariva ny tompo. Mamin'ny fotoananao izy hananantsika vandiny ihany tena. Ho avy ara ny tompo, ary ny fiverenan'ny tompo fandroany eny amin'irao ny lanitra dia hitsara antsika izy. Tonga ny fotoana amin'izany fotoana izany. Manahoana ary ny toe-ponao, manahoana ny toe-panahinao raha tonga tokoa ny tompo izay tsy fantatsika efa vonona tokoa ve ianao, efa tena niaina amin'izany fiainam-pibebahan izany ve ianao. Izany no andrasan'ny tompo amintsika ry havana malala, ary mampandiny tena antsika izany. Raha ho avy ny tompo, efa vonona ve ny toe-panahinao, efa nibebaka marina teo anatrehan'ny tompo ve ianao. Ho an'ny tompo ny voninahitra ho amintsika kosa izany ten'Andriamanitra izany. Amen. Vavaka isika. Isaorany ianao Andriamanitra ny amin'izany tenao izany, rehetra izay tompo miaika eto anatrehanao tokoa, fa tsy tanteraka izahay, miaika izahay fa mpanota Andriamanitra. Misaotra anao indray izay fa mbola nomenao ny teninao izahay, mananatra anay, manitsy anay, ary zany dia maneho fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Tehirizo aty anatinay tompo izany teninao izany, fanenao masy ny asa te-aponay, ka ahafahanay miaina izany sitraponao izany. Amakivaky izao tontolo andro izay tompo, mitahiny tsirairay avy amin'ny asa mandraraha rehetra, na mikarakarana ny tokantrano sy ny ankonana, omba azy ireo ianao, ary tsy asaraka azy ireo mandrakariva ny fitahinao, ary arotsay amin'ny mandrakariva ny fahasoavanao Andriamanitra. Maro ny tiany angatana tompo, fa ianao mahafantatra izay mahasoana tsirairay avy, ka dia apetraka feno am-pelantananao ny fiainanay manontolo. Menaran'i Jesosy naovana ny vavaka, ary sitrakay ny mampimona ny vavakay amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe rainay ao izay ny an-danitra, mba masinany ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay tena ny saza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra ny eo amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny ry havana nitsotra ny masina tononona amenaran'ny tompo manao hoe: hitanao ane Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanomenao fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.